miaraba dia tonga sondray minao fahasalamatsara sika rehetrarehetra iresaka inona atsika androany iresaka lamy sujet iresaka janona kely am'izay resaka message subliminal zay dia iresaka kely ndray mikasika ny jiro sy rano ao Madagasikara fa alohany resako aloha mba tia hanome compte rendu kely sa mbola miala aloha za maimaika miala teo fa hanome compte rendu kely amreto olona tsy malala fomba atao amin'ny canto info ialako tiny tsy oatra ny matetika miteny ny canto info hoe tsy de malala fomba satria le napisy polémique be da be mihitsy lay vidéo nataoko tamin'ny farany teo satria nieritreritra ny olona hoe misy miteny hoe miseho tia hay, misy miteny hoe miseho tia ilay, misy miteny hoe zavatra ratsy foana ny avoaka, misy ndraiky kosa miteny hoe zahay tsy hoe ampivadika fivavahana, tsy misy resaka fivavahana fa resaka daty zay toy ny resaka no resahantsika tamle vidéo farany le logo ny IEM resaka maro ny resahanatao tompoko la président tompoko la François Mitterrand resahanatao la France Insoumise resahanatao ihany koa président Emmanuel Macron resahanatao ny logo ny IEM zay nivadika lasa PEM izy amizao fa tsy natao IEM itsony za tsy hiditra amizay zao de tsy hiditra amizay zany anjaranareo any mieritreritra hoe inona natonga azy navadika ho PEM ilay IEM zay efa hitatsika ny code zay zavatra miafina tao anatiny zay any resaka andresana tamin'iny de toin'izay ihany resaka daty izay nitongavany Papa John Paul tany Madagasikara tamin'ny 1989 sy ny mbola hitongavany Papa François any Madagasikara amin'ny septembre ho avy zao zay hoe zany hoe resaka diplomatie sy resaka fivavahana religion nitongavany any zany raha ohatra ka tena mba manantsaina tonga de mba fantatra avy hatrany hoe diplomatie zany resaka politique zany hoe resako averimberiko isan'andro le izy fa ny resaka ny fiangonana dia zavatra iray ihany ny fiangonana sy ny politika satria ny fiangonana no mibaiko ny mpanao politika tsy amerikan'izay tsony fa rotraka tia fantatra mikasikasika an'izay de andana tetezo any le vidéo zay efa vitako de teneniko le izy ny fiangonana no mibaiko satria raha tsisy politika ao amin'ny fiangonana tsy hisy ny rakotra raha tsy hisy ihany koa ny politika ao amin'ny politika de tsy hidiran'ny fiangonana miditra raha vao misy manelanelana raha vao misy problema kely zavatra iray izy ireo fa tsy zavatra mandehandeha fahatany ary zany no mahatonga le hoe andeha hoany a Madagasikara resaka diplomatie sy resaka fivavahana iny tsetsatetsa tsy aritra fa ohatrany mandreraka be tena mankarary andoha be satria misy olona de tena ohatrany hoe izy ny tompon'le chaîne satria de tena teteziny daholo ny commentaire rehetrarehetra zay manao commentaire ao amin'ny mampimeana le izy ohatrany hoe hitako eto le olona miteten'le commentaire de manao commentaire de lany andro be le olona ohatrany izy ny tompon'le chaîne zao le olona ianareo manaratsy ny vaovao ny vidéo zay ataon'olona misy karazana youtubeuse tsy mandany andro akory mamaly ny commentaire anareo satria izy tsy manam-potoana no tsy misy dikany amin'ny commentaire iny satria izy pehevany Google izy pehevany YouTube de hovizaka fotsiny eo anaratsy de hovizaka fotsiny eo andeha anao zay commentaire anaratsiana olona fa zareo paye fa ianao manaratsy za kosa ndray tompoko tsy de zay fa roatra ka tsisy dikany amiko ianareo mpanaraka amiko ampanaraka ny canto info sy ny info éveil dia tsy andany andro amaly ny commentaire anareo fa matovy aliko de dikan'izay les communautés gasy mihitsy no asiko lanjany satria gasy de dikan'izay zay gasy rehetrarehetra raha vaviko anadako ray aman-dreniko
rehefa ndray andro angamba mimoa fa ho an'izay olona mipetraka ivelan'ny Madagasikara, izay olona mila ravinahitra ivelan'ny Madagasikara matsapan'izany hoe misy lanjany betsaka ary be dia be mihitsy za Madagasikara zany rehefa tsy mipetraka any toerana ianao satria hafa ihany ny tanindrazanao, hafa ihany zany tany niavianao zany, ary zany no mahatonga asiko lanja le izy ny ao amin'ny afoevay tsy misy manondrana na ny ray ary olona mialatsiny ohatra tena zay fa ohatra hoe olona civilisé be ny ao amin'ny afoevay, olona malalatsaina, olona za tsy teny hoe no amin'ny Compte-Fort zay misy olona mahafinaritra be da be ihany koa ny ao amin'ny Compte-Fort fa miteny an'ireto olona tsy malala fomba reto olona manaratsy isan'andro reto hoe misy ote ahay misy ote ilay reny olona reny no teneniko fa tsy nareo rehetrarehetra fa ny ao Compte-Fort aloha dokafako satria hitanao mihitsy ny hoe olona misy lanjany aminy le mahagasy le samigasy ny ao amin'ny info-éveil rehefa tsy misy zavatra tsy dia azoazony ilay zavatra le vidéo avokako dia miteny hoe zao madama tsy tsara satria isika ny butsika ny ao zany tsy hoe le info-éveil rery any fa tena ikambanana le izy ho anay rehetrarehetra satria manome solution, manome torohevitra. Za juste mitatatata eto fotsiny fa ny ao amin'ny info-éveil manome solution miteny rehefa hoe tsy mety tony madama satria ny butsika isika hiaraka ampiray ny gasy mba tsy ny gasy hisarabazana hiady ka raha resaka ohatr'izao no resahana dia manjary vao maika ampisarabazana manjary ampisy ady-boky dia tsy mety dia najanona le izy mialakotsidy ary niteneniko hoe tsy averina intsony zavatra ohatr'izany zany atao hoe fitiavan-tanindrazana zany atao hoe fiarahamonina fa tsy hoe rehefa mamoaka vaovao mamoaka vidéo ka tsy mety aminao le izy dia teneninao hoe disote ilay satria fandrimbona daholo ny katolika tonga dia miaraka daholo izy rehetrarehetra se jeter tamin'anto daholo izy rehetrarehetra gaga be tsy ny resaka katolika tsy ny resaka protestanta tsy miteny mihitsy hoe miala amin'ny fiangonanareo dia mivadia musulmane mivadia zavatra fa tsy miteny an'izay fa azavadika le resaka fa resaka daty zay no miresahana dia resaka fotsiny hoe Vatican zao zay no resahana sady iza moa aty amin'ny 21e siècle 2019 tsika zao hoe mbola misy mahasamy teny hoe zany Vatican zany tsy betsaka mafia zany Vatican zany firy zay ny olona tratra pédophilie tao a Vatican dia nefa rehefa tratra reny olona reny dia tsy esorina amin'ny asany fa afindra kely miasa any Madagasikara, miasa any Afrika, miasa any Azia rehefa tratra fa tsy kadraina afenina le izy inona ny resaka politika ataony zany ajanoko eo iny sao dia tonga dia izy mianakafy mihitsy ny tonga dia miaraka sao dia mba voadarika bomba eto dia ajanoko an'izay fa ho an'le olona miresaka indray hoe miteny indray sasany hoe zavatra ratsy foana ny avoakany info-éveil ny avoakany Compte-Fort misy dia tena efa zavatra ratsy foana ny avoakany Compte-Fort zavatra ratsy amiko dia ilahenitsika sanandro eran-tany hoe Madagascar c'est l'un des pays le plus pauvre au monde zay ngamba ny zavatra ratsy zay ny tena zavatra tsy dia tsara henona satria rehefa maheno an'izany ohatra hoe rehefa mivoaka zao ohatra miala kely na miresaka amin'olona amin'ny anglo-saxon na amin'olona manahoana dia rehefa manontany hoe avy aiza ny fiavianareo dia miteny ianao hoe Madagascar dia ny zavatra tenen'le olona voalohany dia Madagascar est pauvre Madagascar mahantra dia tena efa hoe mahentsaka be mankaleo be miteny an'izay dia manjary mifamaly fatany amin'olona satria tsy misy Madagascar mahantra zany satria ny zavatra hitanareo ao amin'ny télé dia lay fako sy lay zaza maloto karamaina reny alaina sary dia reny sary reny matetika anaovan'izy ireo anaovan'ireny mpakasary reny concours dia alefany amin'ny musée dia azahoan'izy ireo vola ireny sary ratsiratsy reny satria anaovana hoe mifantrana ary a Madagascar dia zao mikasika anazy dia malahelo tampoka amin'ireny le olona mijery dia azahoana vola
le concours am'le sary zany ny hita de zay no mahatonga ny olona miteny hoe mahantra de matetika zany le mifamaly amin'olona hoe ny aty ivelany aty aminareo mialatsiny fa 2 mois par an masoandro aty aminareo ny tanareo aty humide tsy de azo tsy de misy zavatra azo ambolena firy ny any amin'izany tanàna Madagasikara sy Afrika teneninareo mahantra zany zay ampahatrahinareo izany de inona zavatra tsy misy any misy arena akibony tany maro be misy zavatra ambolena zavatra maro be amin'izany tany zany sinon tsy inona ny ataonareo mipetraka ny tangorona any Madagasikara ny daholo raha ohatra ka mahantra any zay fa arenanay zay ny tongavanareo any fa ilay elitanareo zay mametraka olona invisible zany hoe tsy hitatsika io olona zay mibaiko ireo mpitondra ireo olona reo no mampahantra de zay no mahatonga ny Madagasikara izay mahantra iresaka am'izay tsika mikasika ny message subliminal zao de fa leo aloha resana kely sa ndao no resana inona zany resana ndao de ny message subliminal dia namorona azy dia James Vickery zay mikarakara responsable ny marketing tao New Jersey tamin'ny 1957 nanomboany an'izany di film aloha image subliminal nampiasainy tao anatin'ny filmany ary le image raha ohatra atsika zay mpijery film matetika izy mantsy amin'ny cinéma de amin'ny tena ampiasan'izy ireo azy de le film d'horreur ireny fa misy daholo eo amin'ny film ary ny tena ampiasan'izy ireo azy ihany koa de ao amin'ny dessin animé zany mahatonga an'le zaza lasa vetivety be de manova toetra miova ny comportement-ny lasa masika lasa tia ady lasa mamaly ray aman-dreny amin'izao fotoana zao zany koa mahatonga an'le jeu vidéo le image subliminal ao anatiny mahatonga an'le zaza sy reny adolescent reny le lasa romotra tsy fantatra hoe inona maromotra anazy avy amin'ireny tsy fanahininy le zaza mihitsy no romotra fa le comportement-ny le zavatra ratsy subliminal zay enregistreny inconscient-ny ao no mampiova ny comportement de amin'izao fotoana zao no misy lasany ray aman-dreny ndray no matahotra zaza am'izao fa lasa ohatran'ny zaza indray no mibaiko satria eo ihany aloha ny hoe rehefa mianatra le zaza de fa tenen'ny mpianatra ny le mpampianatra azy reo hoe raha mikapoka ny ray aman-dreninareo de fa tony ny numéro vert zay antsona da ohatran'izao de zay eo ihany zay fa ny tena mahatonga zany rehetra zany de ilay message ilay image subliminal hitan'izy ireo ny image subliminal dia miverina 4 isaky ny sary ary eo anatiny 4 segondra na 5 segondra no isehoany iny image miafina izay mampiova ny comportement tsika na mampanona atsika na manintona atsika ividy zavatra zay tsy eritreretitsika zany hoe tsy mananeritreritra ividy ny zavatra iny tsika na anova comportement fa ilay zavatra invisible any anatiny inconscient any satria tsy fanahinitsika no miova le zany zavatra zany no mampiova niny mahatonga an'le zavatra manintona ohatra ao amin'ny spot publicité na publicité télévisée ampiasaina an'ireny le ataon'izy ireo ohatrany hoe akanjo ohatra ho vidiana na ohatra fa machine anamboarana volo ohatra na publicité na gastronomie dia lay fifangaroana la couleur sy le fifangaroana isa sy lettre zay tsy azon'le olona tsy de azon'le olona atao quand il faut am'le vidéo nataoko farany tsy mbola azony mihitsy le izy de navadika an'izy ireo zavatra fa ireo zavatra ireo manintona ohatra zany ny logo ohatrany hoe logo nyreny ohatrany hoe fast food reny tsy tononiko satria manjary lasa publicité ho an'izy ireo ireny fast food reny misy logo afangaro de lasa ohatrany manona manintona anao ividy zavatra de ohatra zany ny fomba fataon'izy ireo misy ihany koa ny message audiovisuel misy ihany koa ny voix subliminal ao anatin'ny film misy
ao anatin'ny hira misy toy ny hira ataondry Lady Gaga, Ariana Grande, ireny olona mikitapitapina maso ilany reny sy le jereo fotsiny le mitapitapina maso ilany na tapinana volo ny ilany aty reny inoy ny hirany reny tsy de mila inoana satria zavatra ratsy anatin'le hira fa saingy misy fomba fienoana azy na ataonao miadana be le izy na alefanao malaky be dia eninao le audible, eninao le feo subliminal ampiasain'izany ary ny mpanao politika ihany koa gouvernemental tena mpampiasa feo subliminal, mot subliminal toy nataony George Bush tamin'ny fifidianany tamin'ny 2000 zany contre ny adversaire ny Al Gore dia napiasa feo subliminal izy ratsy salohany dikan'izany nanopana ny Al Gore natonga ny Al Gore ho resiny. Ireo zavatra reo efa nirasako ihany koa tamin'le vidéo farany navoakako iny. Resaka subliminal zany zavatra be da be tena misy karazany maro zany, misy izy manintona olona ohatrany hoe misy zavatra tiany hositomina any aminao ohatrany hoe reny publicité reny tiany vidy an'iny ianao de le couleur ataony ao anatiny manintona. Da mitovy amin'izay ihany koa ny fampiasain'ireo asiatique zay feng shui fampiasantsika azy fa zay indray tsisy de subliminal fa manintona resaka énergie indray ny ao énergie zany hoe misy zany hoe zao aloha zavaiko kely fa ho an'le magasin na ho an'ireny fast food reny de mampiasa feng shui daholo reny olona reny satria le fampiasana fampidiana couleur fampidiana mot clé dia feng shui ny mpanao an'izany dia na ny fampiasana amin'le toerana raha ohatra ianareo zao mandeha any amin'ny grande surface de amin'ny herinandro ty ianareo zao ohatrany mahita hoe andeha hijery vidy lamba ohatra de amin'ny herinandro ty izy de any amin'ny côté gauche na any amin'ny avarabaratra ny toerana de amin'ny herinandro ambony de ohatrany hoe niova toerana hafa le izy satria no fanaovana an'izay izay zavatra zay de ireny no manova hoe amin'ny ty toerana ty indray nasianao azy amin'ty ianao no mahazo client be da be amin'ty herinandro ty na amin'ty volana ty de amin'ty indray nasiana azy de ohatran'izany mahatonga ny asiatique anatina daholo ny asiatique na ny indo na inona mahatonga an'izy ireo zay tsy couleur marevaka satria zany couleur marevaka zany manintona le soit izy manintona olona ity anao na manintona olona anantona anao de zany no mahatonga an'ilay le orinasa be da be mampiasa couleur manintona na orange na violet na rouge ireo couleur reo no tena farany izay miasa indrindra raha vao zavatra vif couleur manintona be le izy dia ampiasain'izy ireo. Betsaka be ny resaka subliminal zany zavatra miafina zany tsy ho vitatsika daholo naloha tsy ataoko lava fa manjary mandreraka sy monimonaina be nareo manao azy miresaka mijery anazy fa kaiky tsy ahita teny mampalahelo be mahita ny zavatra misy ao Madagasikara tena lasa ohatrany hoe mikorosy fahana be Madagasikara fo maika ny aratsy ny antotongana ny ohatrany taloha indray satria am'izao de tsy misy rano milahatra rano le olona de ambenana hémorrague ambenana basy inona ny antony ambenana basy fa nga efa lany dahalo efa voafongotra daholo angano dahalo le olona tsaka rano de efa tsy misy rano le olona mbola andeha hividy rano ampandoavinao rano de maninona rehefa tsy misy rano le olona de mba omena rano maimaim-poana sady efa milahatra le olona de omena rano maimaim-poana na mba atao ambany be ny vidiny mba atao hoe ary 10 na 20 satria misy ane vehivavy teraka mampinono mila rano zazakely zaza mila rano fianakaviana mila rano zany zavatra farany ilainy vatan'olombelona zany rano zany fa tsy tokony efa tapahanareo efa tsisy le rano mbola ampandoavina vola koa le olona tsy vitany efa mandovola le olona mbola ambanana basy mahamenatra
mamenatra sady mandreraka no mahasositra mihitsy hoe mijery hémorragie be miaraka mibasy be sy le tenue mavarikoriko mandeha miandro olona andeha atsaka rano bidon jaune miparitaka etsy eroa sa atahorana isa angalatra angala le bidon jaune sa so de mba ataotra hoe tsy haiko zay ambenaneo zavatra nany ambany volo any misy mpangalatra be misy dahalo be tokony ambenana ampiasana an'ireny de olona tia andrenivohitra matsaka rano no ambenana basy zavatra tena tsy azoko nefany tamin'ny Jirama tamin'ny volana Mai dia vao nahazo fanampiana jiro sy rano nahazo fanampiana tamin'ny Banque mondiale dia nahazo fanampiana vola mitetina 150 millions d'ariary 150 millions d'ariary zay nomena ny Jirama nomena ny fanjakana anatsarana ny jiro sy ny rano azo ny vola tamin'ny Mai zao tsika mbola volana Aogositra de efa matsaka rano ambenana basy efa tsisy rano ny olona ny jiro tapaka isan'andro efa tsy fantatra talohany nanalana n'le mpitondra le lehibe Jirama teo herinandro talohany nanalana azy de efa hita nisy détournement de fonds nivoaka tao zay le tsy azoko zay mantsy le tenenan'olona hoe zavatra ratsy foana ny tenen'ny info éveil na manenjika mpandraharaha za tsy manenjika mpandraharaha ary tsy manaratsy olona fa le zavatra ratsy ataon'ireo olona rokosan-dray aloha tsy maintsy tenenina ary ny tenenako an'izany hitongavan'izany ny apodi-tsofon'ireo mpitondra fanjakana ireo ny vahoaka madinika aza atao tohatra ianareo mianakavy manabontsina ny kibinareo ny posinareo feno vola ny vahoaka madinika izay andeha atsaka rano no ambenanareo basy de fomba ahoana kosa moa ny olona no angina tsy hiteny amin'izany namena vola anampinina ny fanjakana anampinina ny jiro sy ny rano zay efa simba nanomboka tany amin'ny 2006 nanomboka tamin'ny 2006 de efa nisy raorao be resaka jiro sy rano zany satria tamin'ny 2006-2007 tokony nandoa vola tamin'ny jiro sy rano tamin'ny Jirama valeur ana 3 milliards ny commune tokony nandoa vola 3 milliards 3,3 milliards d'ariary tamin'ny Jirama ny commune fa saingy tsy nandoa ary ny Jirama kosa ndray tokony nandoa vola izany hoe anana ny commune vola 306 millions d'ariary ka hatramin'ny 411 millions d'ariary tamin'ny 2006-2007 de le vola zany mifampitipititra ao ny commune tokony mandoa vola amin'ny Jirama natonga ny délestage mitohitohy ary ny Jirama ndray kosa tokony andoa vola amin'ny commune satria amin'le sarandalana le mba ahafahan'ireny camion be le citerne mitondra essence mitondra gasoil reny mila mandoa vola reny de tsy nandoa vola ny Jirama de zany eny tetika daholo zany mifampidipiditra ao satria zany atao hoe blanchissement d'argent ampifampidipidirin'izy mianakavy eo le vola de amin'izay tsy hita de tamin'ny 2014-2016 de nazahoana trop perçu ny Jirama zany hoe ataon'izy ireo midangana ny facture alohan'ireo olona madinika ireo na ny jiro zany na ny rano hitany Union Européen nandoa nisy trop perçu tao zany hoe ny tombo loatra ny facture zay azony Jirama tadiakina le vola de nakaiza le vola de mifampidipiditra izy mianakavy de aveo amin'izay mahazo mividy trano atsy mividy trano ary de tsy fantatra tsony de ny gasy mandoa tsy afaka anao inona raha voatara kely ny fandoavana le zavatra x3 x4 x5 ny vidiny jiro sy rano ny facture zay alohan'olona nefa ny sasany miasa de ariva zay vao mody ao an-trano de mbola mandoa vola be ihany de raha voatara kely de toa de tapana tsy atakandro ny jiro tapana tsy atakandro de zany zavatra zany zany raha hoan'ny sasany izay mahita ranondrano ny ao amin'ny fitondrana de tsy tokony tenenina fa tokony angina fotsiny nefany mampalahelo kosa indrainy mahita ny gasy matsaka rano ambenana basy mampalahelo
ary mamenatra fitondrana manahoana taiza nisy an'izany tany Madagasikara. Tany Afrique du Sud aloha fantatro fa efa nisy, fa ny ambenana basy kosa indray aloha andeha tsaka rano trana hafa ihany zany fa raha tena mitsinjo ny vahoaka ny mpitondra, raha tena mitsinjo ny vahoaka ny olona mitondra ireo fanjakana Madagasikara amin'io rano tsotra, efa tsy vita rehefa citerne, efa camion nandeha atsakanao rano mamenatra, efa camion nandeha camion miaramila no andeha izara rano. Dia raha mba zaraina maimaimpona izy tsy mampaninona fa sady andeha hividy le olona mbola ambananao basy. Zay zao le zavatra ratsy tokony ho tenenina hozy izy-nareo, satria efa iaraha mahita moa izy io dia ialako tsiny aloha fa raha vao misy zavatra ratsy ka gasikara ho antsika rehetrarehetra, raha ohatra ka tsisy dikany aminareo ny gasikara fa ny ampivoatra ny Madagasikara no tianay mba hiala amin'le zavatra ratsy taloha, satria ny eo ihany no mieo zay tonga zay mpitondra rehetrarehetra eo dia mameno paosy dia miala, zay tonga rehetrarehetra eo dia mameno paosy dia miala. Dia zavatra ohatr'izany mba tokony mba efa tokony mba hitsahatra, mba efa samy mampiasa Facebook, samy mampiasa internet amin'izao dia tokony mba efa mba mivoatra amin'izay mba mandeha lavitra amin'izay le fisainana, fa tsy tratriny tsy fantatra tsony hoe tratriny be manaiky ve ny gasy sa tsy fantatro. Dia zay tenenin'olona rehetrarehetra ekena, zay tenenin'olona rehetrarehetra ekena, dia rehefa miresaka an'iny ny olona dia hoe manaratsy amin'ny Facebook zao rehefa manao publication dia avadika foana le avadika resaka politika foana le izy. Ohatran'ny mamoaka vaovao manao publication anao dia metimety amin'le fitondrana anankiray le antoko anankiray dia tiany be iny manaratsy an'le antoko iray izy. Dia raha miteny zavatra ratsy ataon'iny antoko iray iny izay ianao dia avadika an'le olona zay nanatsaranao taloha iny tony tena hita mihitsy hoe atokony izao. Ianareo tena hita tena tsy voatra mandrakizay tsika rigasy raha ohatran'izany foana. Dia izao indray moa izao dia efa tonga any Madagasikara hoe ahena roa na telo farafahabe ny ankizy ateraka. Iny efa nyresako iny tambesaka franc-maçonnerie, tsy resaka nintsony fa raha ohatra ka te hijery andalindalina an'izay dia jerevy le vaovao le vidéo zay efa nataoko fa zavatra ohatran'izany fa tsy ahotsony mihitsy ny Madagasikara. Tena atsiarovako an'izay namana anankiray ao amin'ny foevay miteny hoe Gasikara dia voaozina hatramin'izay ka mandra-pahafatiny izy izy, ary mety marina ihany ny azy satria tena vao mahay miamilentika foana. Ny ankizy ahena roa itelo farafahabetsany. Ny mariage pour tous efa signena tany Norvège, faut signer satria efa afaka manao mariage pour tous zany ny homosexuel afaka miaraka manao mariage eo Madagasikara. Dia tsy haiko, tsy hitako trano zao tenenina fa mampalahelo ny Madagasikara, mampalahelo tanindrazantsika. Tokony miaraka sika tokony miaraka sika rehetrarehetra namboatra an'izany nefa tsy hitako itsika manakavy ary mifanaratsy manakavy sy ny fandramatra ohatran'ny biby eto dia na fomba ahoana moa ny voavitra ny Madagasikara tsika amin'izany. Io hoe mahatonga ny vahiny izay efa lasa lavitra satria mifanampy izy ireo, ny rahina ny vahiny. Io mahatonga ny sinoa izay lehibe eran-tany amin'ny resaka varotra satria mirahina miaraka izy mianakavy ireo fa tsy miady. Ny antsika indray tsika mianakavy ny mifandramatra, mifanaratsy, mifanariparaka, mifanaratsy mianakavy eo dia fomba ahoana moa ny ampivoatra antsika amin'izany. Tsy ataoko lavabe fa zay aloha ny androany dia mety efa leon'le subliminal raha madama subliminal dia ataotsika resaka hafa nizay manaraka fa ny androany aloha dia zay dia isorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany eto aloha dia andefa afatra kely satria misy association anankiray zay association vao niteraka, association voateraka, association zanaky Gasikara dia ikambana ny malagasy sy ny firenena frantsay, Norvège, Indonésie, Scotland
dia alefa koa tsipitsipiko kely eto zany ho anareo zay manaraka ana raha ohatra ka te hiaraka hiasa n'izany association zanaky gasikara zany dia atoko ao anatiny description ny mikasikasika izany raha ohatra ka te hiara-hiasana te hiditra ikampany anatin'izany association zany le association anampina ireo sans abri anampina ireo zaza manana takaitra ireo zaza manana kilema na zaza zany na olon-dehibe le antsointsika handicapé ireny dia izay omenareo na lamba na fitafy na fourniture de bureau na fauteuil roulant na zay omenareo zay foinareo dia raisina tanandroa dia izay ny androany dia isaorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoana indray amin'ny manaraka dia veloma mangampiana veloma daholo.